Mpivarotra tokana ihany no mahafantatra fa ho avy indray ny fikatona ny fivarotana sy ny fitrandrahana drakaka eto Madagasikara amin'ny volana Jolay io. Rehefa nanontanoinay ireo mpivarotra drakaka teto amin'ny tsena ny Tsaramandroso ambany. Kakuna izy de septambra izy misokatra mampalahelo satria fiainana miakatra be teo. Tsy hoe zay malahelo hoe le fermeture zay mahita flot fermeture nefa ny olona afaka mivarotra bazary foana le mpivarotra tsotra vary miakatra zaka jiaby miakatra teo reny de ino zany amelomana zanakana zay koa raha gaga. Ireto mpivarotra roa ireto mbola tsy arina eno ny fahatongava ny fikatona ny jony-drakaka izay anomboka amin'ny volana Jolay. Mbola isy ny fanazavana omeny talemparitra ny arena anaty rano sy ny jony. Fampafantarana ny momba ny fikatonana io. Ny vidin'ny drakaka eny an-tsena miovaova arakaraky ny angezany. Ny sasany manao ray arivo na 500 misy ny mivarotra izany 3 ary ny sasany kosa 3 raha toa ka somary ngezangeza ilay drakaka.